Vaovao izao no nisy ny fifandonany mponina sy mpitandron'ny filaminana, izay miteraka fahamoizana aina foana matetika ny fiafaran'ny, fa saika misy foana ary indrindra fa any amin'ny faritra tsy moatsinanan'iny. Saika ny tsy fitovin-kevitra ny lalana hifam-pifehezana no ity fandriam-pahalemana ity foana ny fototry ny Lalana. Ny andan'ny fanjakana milaza fa tany-tandalana eto, ka leo ny fanjakana mahefa no ampihatra ny sazy ho an'izay mpanao ratsy. Ny vahoaka kilany kosa dia miziriziry fa efa nisy ireo dinam-pokonolona ka tsy maintsy ampiariny izany. Dia saika raikitra foana ny sakoroka avy eo, izay miafaratra amin'ny fahatesan'ireo olona tsy manan-tsiny foana matetika. Dia antsony ireo mpanao politika avy eo an-toerana andamina, atao ireo fombafomba sy ny fanomezana maro isan-karazany, dia miravina tony tsy misy reny foana indray avy eo ny raharaha. Saika izany foana no misy eto, matimaty foana ny vahoaka tsy manan-tsiny, tsy mba tsapa eo amin'ireo tompony andraikitra sy ireo mpanao politika ny fotony izay isehon'ny fifamonoana ny fitadiavana ny vahaolana maharitra. Asa mety misy tombony ho azy ireo angamba. Ka eo indrindra no ampitana hevitra ho amin'ny fanjakana fa efa lany andro ity Lalana izay Nolovaina tamin'ny mpanjanaka ity, izay mbola miatra sy ampiarina eto amin'ny firenentsika hatramin'izao. Fotoana angamba izao amolavolana lalana vaovao izay manaraka ny Vanim-Potoana sy ny rafim-piarahamonina isam-paritra avy. Tsapamantsy fa manana ny fombany sy ny rafim-pifehezany avy ny faritra samihafa eto Madagasikara, nalazaina foana fa iray ihany ny malagasy. Tokony hisy ny fijerena lalina ireo dinam-pokonolona izay lalana manakaiky ny vahoaka, satria dia saika tsy mahatoky intsony ny rafim-pitsarana amin'izao fotoana izao ny vahoaka, ka miteraka izao fanolanana sy fahafatesana lava izao foana. Aoko ho tsapan'ireo mpitondra fa marary amin'ny vahoaka ity tsy fandriam-pahalemana misy eto amintsika ity, ka izay no manosika azy andraindraikitra. Manainga amin'ny fanjakana mahefa say ampiatra sy hanova ny lalana izay efa hita sy azo tsapain-tanina fa tsy mifanaraka intsony amin'ny Vanim-Potoana, ka ijery fotony mba hampandrindrana ny lalana amin'ny feno rafim-piarahamonina ny vahoaka malagasy.